Ny vinany toetrany andro eny an-dranomasina ny alatsinainy fahenina amby folo ny volana oktobra amin'ny enora maraina ka hatramin'ny talata fafito amby folo ny volana oktobra amin'ny enora maraina. Tsy misy ny fampitandremana manokana mahakasika ny toetrany andro any an-dranomasina na ny avy ny alin-drano zany na ny rivotra fa amin'ny ankapobeny dia saika ny orana no anjaka amin'ny morotsiraka indrindra moa zany ho an'ny morotsiraka atsimo antsinanan'ny Madagasikara iny. Ny toetrany androntsika ho an'ny rapiso vao maraina dia mety hisy ny tandrivo-drahona any amin'ny tapany atsimon'ny faritra raha ny any anelanelan'ny tanjona Bobahomby hatrany amin'ny tanjona Angosy ary ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7.10 kilometatra isan'ora ary ho avy atsimo atsinanana kosa zany any amin'ny faran'ny fempotoana ka ho 8.20 ka hatramin'ny 8.20 kilometatra isan'ora. Mety anonja be ny ranomasina amin'ny morotsiraka iny ka ny avy ny onja ao anatin'izay dia 2.2 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Ho an'ny tanjona Angosy hatrany Manoro kosa indray isy orana tandrivo-drahona mety araikotroka ny maraina ary ho avy avaratra ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 8.20 ka hatramin'ny 8.20 kilometatra isan'ora. Mety arahina tafiditra indraindray any anatin'ny oram-baratra adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja ho latsaky ny 2.5 metatra. Manoro hatrany Taolagnaro kosa indray isy ny orana tandrivo-drahona mety araikotroka indraindray ny alina na ny maraina ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 8.20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ka ny avy ny onja mifanaraka amin'izay dia eo amin'ny manodidina ny 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Amaranantsika ny morotsiraka atsinanan'ny Nosy Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena andraholina mitsokotoko ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 8.20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo atsinanana kosa zany any amin'ny faran'ny fempotoana ka ho 8.20 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina amin'ny ankapobeny ka ho 2 ka hatramin'ny 2.4 metatra. Ho an'ny morotsiraka andrefan'ny Madagasikara tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa andrahoina mitsokotoko ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 8.20 kilometatra isan'ora. Hatratra 8.20 kilometatra isan'ora ny alina ary anonja be ny ranomasina ny avy ny onja ao anatin'izay 2 ka hatramin'ny 2.3 metatra. Isy ny alin-drano avy any atsimo tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro andrahoina mitsokotoko ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 8.20 kilometatra isan'ora. Hatratra 8.20 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany atsimo ny tolakandro adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy ny onja dia manodidina ny 8.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Anonja be zany any amin'ny atsimony Morondava ka mety hatratra 2.10 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava kosa indray isy ny orana tandrivo-drahona mety araikotroka manakaiky Analalava amin'ny alina ka ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 8.20 kilometatra isan'ora. Ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy ny onja manodidina ny 8.4 ka hatramin'ny 8.9 metatra. Amaranantsika azy ny morotsiraka Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobahomby isy tandrivo-drahona mety araikotroka ny alina na vao maraina be ary ho avy atsinanana indraindray ny rivotra amin'ny tapany avaratra ka ho 8.20 ka hatramin'ny 8.20 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny any ankafa ka ho 8.20 kilometatra isan'ora. Ho tony ny ranomasina ka ny avy ny onja ao anatin'izay ho latsaky ny 8.5 metatra.